faly miaona amintsika piaino indray amin'ity androany ity mirary ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Tantara anankiray no anombohako ny fampaherezana amin'ity androany ity. Tantaran'ny missionnaire anankiray tany Chine. Andeha avion izy amin'ny 3 ora. Jerevana nefa ny famantaran'ora teny am-pelantanany tamin'ny 10 ora maraina. Simba ny kirarony. Lasa aloha izy nandeha nanamboatra ny kirarony. Ary rehefa nanamboatra n'ilay kiraro izy, tamin'ny 12 ora vao vita ilay kiraro. Nandeha namonjy ny seranana andraisana ny fiaramanidina ity lehilahy ity. Kanjo teny andalana tratran'ny embouteillage na ny fiara mitohana izany. Tonga somatsara teo amin'ny seranana izy. Fa saingy efa tamin'ny 3 mahery 10 minitra no tonga teo amin'ny seranam-piaramanidina. Efa niainga ilay fiaramanidina. Misy lesona azontsika sotomina ao anatin'izany tantara izany. Lasa ny fiaramanidina ny kiraro vita. Raha toa ka mikorotana ny filahatry ny zavatra tokony ataonao laharam-pahamehana, dia korotana ihany koa ny fiainanao. Noho izany, ilaina zany ny fiainantsika tokony misy hoe inona ny laharam-pahamehana, inona ny manaraka sy ao aoriananao. Fa rehefa mikorotana ny fandaminantsika an'izany, dia mikorotana ny fiainantsika. Ary miankina amin'izay ihany koa no avintsika. Dia hanondrika ny lohantsika sika, ngataka ny fanahy masina raha nokatra ny tenin'Andriamanitra isika. Ray masina sy tsara indrindra izany an-danitro. Raha nokatra ny teninao izahay. Aoka ny enao tomponao ametraka ny teninao eo amin'ny molotry ny mpanomponao. Ary izahay dia aoka mba tsy ho mpiaino manadino ka mitaka ny tenanay. Toloana mivavaka amin'ny anaranao Jesosy io. Amen. Miaina amin'ny vaninandro farany isika izao mpiaino malala. Ary maro ny zavatra iasan-doha. Maro ireo zavatra ahina, maro ireo zavatra izay enjehana eo amin'ny fiainana ary indraindray ary ane dia io ora io tsy hitahita koa ne dia fa tapitra ny ray andro. Vetivety herinandro zany dia ohatran'ny mandalo fotsiny, ray volana ny herintaona. Mandalo. Be ny zavatra iasan-doha ary manahirana ny olombelona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ndeha tsika nokatra ny tenin'Andriamanitra Matio toko fa 4:7-10. Matio toko fa 4:7-10. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Aza miariarena ho anareo etỳ tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. 5:20. Ary noho izany dia lazako aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo na izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina fa ary ny tena noho ny fitafiana. Eto izy dia miresaka ny amin'ny fanahitsika ny sakafo hoantsika. Teo amin'ny 5:20 izy dia manany amin'ny vola ny olombelona. Ahoana no ananana vola? Tena ilaina ny vola satria anisan'ny hosatry ny fiainana. Amin'ny 17:20. Ary izy ao aminareo na dia manaza no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja aza. Eto indray dia manany momba ny vatany mihitsy ny olombelona. 17:20. Ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo? Dia nio tsara ny faneren'ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Manany amin'ny haingo, manany amin'ny lamaody. Inona indray zao no ataontsika hoe tendance na foronana farany
zany no ayahin'ny akamaroan'ny olona. Matitoko fahenina ny andininy fahatelo amby telopolo. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Ry mpiaino balala zay manaraka izao fandaharana izao. Ilaina isika mahay mandamina ny fiainantsika. Satria misy ako ny any amin'ny hoavintsika izany. Misy ako ny any amin'ny mandrakizay atsika izany. Tokony ho haitsika ny mametraka ny lahara-pahamehana. Ary eto ny soratra masina dia manampy antsika ao amin'ny Mateo 7:7 hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Dia mbola toy izan'ilay izy tombontsoa manokana ny ananantsika ny toy io dia ny hoe dia anampy ho anareo izany rehetra mampiay antsika izany. Ny vola, ny sakafo, ny vatantsika, ny haingo, ny lamaody sy ny tandansa farany rehetra. Anampy atsika izany rehetrarehetra izany. Ilaina zany tsika mahay mametraka lahara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika. Ndao adiaditsika kely teny eo Mateo 7:7 io. Rariny loatra raha nde ho alalentsika izany ary sotomatsika lesona mba hoentintsika manampy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ozy izy hoe fakatsao aloha fa miresaka izy zany eo ambony eo dia raha mamitona ny zavatra resahana eo izy dia ozy izy hoe fa izao anefa ny tena vaindohan-draharaha. Izao anefa ny tena lahara-pahamehana. Inona izany? Katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Inona moa ny hevitry ny teny hoe katsao? Ny hevitry ny teny hoe katsao dia tadiavina ary tohizana amin'ny alalan'ny asa tsy akijanona. Tadiavina ary tohizana amin'ny alalan'ny asa tsy akijanona. Zany no atao hoe mikatsaka. Mitady sy manaraka zavatra iray. Iny zavatra anankiray zany no tadiavinao, iny no arahanao, ary inona moa zay zavatra izay? Katsao niny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Zay zany le asena ho arahantsika. Zay le mila tadiavitsika ary tohizana amin'ny alalan'ny asa tsy akijanona. Ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Raha mijery an'io teny hoe katsao isika dia maro-potoana ankehitriny no ampiasana azy. Mitohy tsy akijanona isan'andro eo amin'ny fiainana izany asa izany. Maro-potoana ankehitriny. Aza mangatakandro ianao atombohy zao dia zao zany fikatsahana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany. Aza variana amin'ny fiahina n'izao fiainana izao. Fa lay Andriamanitra pary. Lay Andriamanitra mahalala amin'ny mahasoa atsika no manoro atsika izany toromarika mahafinaritra izany. Mikatsaka, mitady, manohy amin'ny alalan'ny asa tsy akijanona, manomboka dia zao ankehitriny izao. Ny fanjakan'Andriamanitra kakatsao haloha ny fanjakan'Andriamanitra izany. Raha vao miresaka hoe fanjakan'Andriamanitra isika dia mazava ho azy fa ao amin'ny fanjakana anankiray dia tsy maintsy misy ny mpanjaka. Ary ao anatin' izany fanjakana izany dia tsy maintsy misy ny vahoaka izay ao anatin'ilay fanjakana. Io vahoaka ao anatin'ilay fanjakana io dia manaiky ny amin'ny fanapahana sy ny didy izay apetraka ilay mpanjaka. Ary ito ny fanjakan'Andriamanitra dia misy tompo ao, dia tsy izy afa ilay Jehovah'Andriamanitra. Izy no mandidy ary izy no manapaka. Ny any azontsika atao zany dia ny manaraka, ny mikatsaka, ny didy sy ny fanapahana izay apetraka ilay Andriamanitra ao amin'izany toerana izany. Jakoba 4:9. Jakoba 4:9. Deo vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Diovy ny tenanareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mporosaina. Mazava ny antso ataon'Andriamanitra ho atsika. Jeremia 7:20.
3:10 Jeremia 7:20 dia ny 3:10 ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsay nareo mampifonareo rehetra tsara izany teo fikasana izany hitady ahy ianareo dia ho hitanareo raha katsay nareo tsy pihiny tsara mihitsy eo amin'ny fonareo rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izy no mandidy izy no manapaka ny fanjakana dia toerana izay anjakan'ny mpanjaka sy adidiny ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra zany dia fikatsahana ny didy sy ny fanapahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao manontolo voalohany dia ny atao hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra dia mikatsaka ny voninahitry ny mpanjaka Koritianina voalohany 10:30 Olana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ko amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany mikatsaka ny voninahitry ny mpanjaka zay zavatra ataonao ao amin'ny fiainanao dia ataovy voninahitr'Andriamanitra voninahitra ilay mpanjaka ilay tompo ilay mpahary izao tontolo izao teboka faharoa ny atao hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra dia mikatsaka ny fitarihan'ny mpanjaka mikatsaka ny fitarihan'ny mpanjaka raha mijery ny tantaran'i Paoly tsika tany Damaskosy dia ahoana hozy izy Paoly tompo inona ny tianao ataoko zany natao hoe mikatsaka ny fitarihan'ny mpanjaka mametraka fanontaniana isaky ny anao zavatra isaky ny fomaraina dia hoe tompo inona ny tianao ataoko teboka fahatelo ao anatin'izay le hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra izay dia hoe mikatsaka ny fitantanan'ny mpanjaka maniry no fehezin'ny mpanjaka zany etaetanao mihitsy zany hoe ho fehezin'ny mpanjaka amin'izao fotoana izao ny olona dia tsy tian'ny olona zany hoe ho fehefehezina izany fa tiany no ho afaka kanefa tsy izay ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika olombelona izay efa lavo mikatsaka ny fitantanan'ny mpanjaka maniry no fehezin'ny mpanjaka teboka fahatelo izany zany no atao hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ny atao hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra zany raha fitinina dia mikatsaka ny voninahitry ny mpanjaka ny ninona ataotsika dia ataotsika voninahitr'Andriamanitra zany rehetra izany mikatsaka ny fitarihan'ny mpanjaka isaky ny anao zavatra ianao dia mametra-panontaniana inona ny tianao ataoko tompo ary ny fahatelo dia hoe mikatsaka ny fitantanan'ny mpanjaka maniry no fehezin'ny mpanjaka lay teny fahatelo hoe katsao haloha ny fanjakany sy ny fahamarinany eto indray zany dia hoe inona moa le hoe ny fahamarinany inona le hoe ny fahamarinany ny fahamarinany dia zany hoe mila maniry izany fahamarinan'Andriamanitra izany isika ary tokony aniry ny ho marina anao ny marina ary iaina amin'ny fahamarinana zany ny faniriana iaina amin'ny fahamarinana Matthieu 5 dia ny 9 fahaenina Matthieu 5 dia ny 9 fahaenina sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no hovokisana tsara be zany teny fikasana izany sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no hovokisana faniriko dia mba haniry izany fahamarinan'Andriamanitra izany amin'ny fiainanao ianao ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy maintsy mamokatra izany fahamarinana izany zay niraisintsika tamin'ny alalan'ny teniny isika eo amin'ny fiainantsika ozy izy ny teny anankiray hoe tsy linany amin'ny fahamarinanao Andriamanitra ny fahamarinany ihany no mahaliana an'Andriamanitra tsy linany amin'ny zavatra azonao atao azy Andriamanitra ny zavatra any mahaliana an'Andriamanitra dia ny zavatra azony atao amin'ny alalanao averiko zany tena izany tsy linany amin'ny fahamarinanao Andriamanitra ny fahamarinany ihany no mahaliana azy tsy linany amin'ny zavatra azonao atao azy Andriamanitra ny zavatra any mahaliana azy
dia ny zavatra azo ny atao amin'ny alalanao. Raha nijery ny tantaran'i Paoly isika dia inona moa ny tanjon'i Paoly? Inona ny tanjona teo amin'ny fiainan'i Paoly? Filipianina 3:7. Filipianina 3:7 dia ny 5. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Izany ny zavatra irin'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainantsika, ary izany ny irina ho hita teo amin'ny fiainan'i Paoly. Ny atao hoe katsaka amin'ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy maintsy aseho atsika eo amin'ny fiainantsika izany. Tsy maintsy maneho izany fahamarinana izany. Teo dia hoe tsy maintsy mamokatra, fa eto indray dia tsy maintsy aseho eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Tantara anankiray no entiko amaranana izao fotoanantsika izao. Ny fomba famandrihana rajako any amin'ny faritry Afrika iny dia anisan'ny voankazo tena tiany rajako ny coco. Dia alainy zareo ny coco dia asiany lavaka tena atonona amin'ny tanan'ilay rajako. Dia fatoran'ilay coco amin'ny toerana anankiray, tsy afa miala eo. Dia tonga ilay rajako avy any, dia jerevana efa misy lavaka, atsofiny ao ny tanany dia kofiny amin'izay le coco fotsifotsy iny ny tena tiany iny, dia ao izy ao dia kofiny, toa ny feno mihitsy ny tanany. Ary rehefa feno ny tanany ao anatin'ilay coco ao dia tsy tafavoaka. Tsy tafavoaka. Tsy ao anatin'ny sainy mihitsy anefa ny hoe avototro le coco dia afaka ny tanako. Fa dia ny coco ny mamaika azy, ary le coco ny tena manahirana azy, dia tsy afaka io izy satria le coco mifatotra, dia azo mora fotsiny ilay rajako. Ry mpiaino malala, tahaka izany ihany koa ny fomba entin'ny Satana mandrihana antsika. Mametraka fiahina maro eo amin'ny fiainan'ny olombelona izy dia variana ny olombelona. Adin'ny olombelona nefa mahita vahaolana ao anatin'izany hoe rehefa apetraka amin'Andriamanitra anie izany fiahina rehetra izany, dia afaka amin'izany fandrika mandrihan'ny Satana antsika izany isika. Kanefa isika dia mikatsaka hoe tsy maintsy voavaty, tsy maintsy azoko ty zavatra ty, ary tsy maintsy ataoko izay afapo sy azoko, fa finaretana eo amin'ny fiainako. Dia tafalatsaka ao amin'ny fandrika Satana ny fiainantsika olombelona. Mateo 4:9-12. Mateo 4:9-12. Fa izany rehetra izany dia katsainy jetilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra, fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fantatry ny rainareo izay any an-danitra, fa tokony ho anareo izany. Tokony ho anao izay miaino manaraka izao fandarana izao. Aza manahy. Tandremo anefa, tandremo. Izy teny farany amaranako azy. Tsy milaza izy hoe mety tsy maintsy azo izay zavatra tianao ianao. Tsy ilainao zavatra rehetra tianao. Tsy tianao zavatra rehetra ilainao. Tsy manome atsika ny zavatra rehetra tiantsika Andriamanitra. Ray masonao mankasitraka noho ny teny mamy nomenao anay, teny manampy anay hiala amin'izao fiahiahina sy ny zavatra maro izay apetraky Satana eo alohan'ny fiainanay. Maro aminay tokoa tompony tsy mahalala ny lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanay, dia mametraka amin'ny fanjakanao ho loha lahara. Ampio izay tompo. Mamelany heloka tamin'ny lasa, ary aoka ny mba omenao fahendrena izay, ay ametraka ny lahara-pahamehana dia ny fanjakanao. Tanterao aminay koa ny teny fikasana rehetra izay henonay tamin'ity androany ity. Tonoinay vavaka amin'ny anaranao Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.